Manambahiny mosika amin'izao atoandro zao ry piano ajaina rehefa hoe isaky ny tapabolana moa amin'ny fotoana hafahany zany dia mbola voaja moa zany tapabolana tonga eto indray zany ny avy eo amin'ny Emergence de Madagascar Andriamatoa Bonaolo John izy no vahintsika rehefa nitany saina tamin'ny herinandro iny moa fa loha hevitra iaingany dia ny hoe aza ambakaina ny vahoaka malagasy azo adika ihany koa hoe aza fitana ny vahoaka malagasy. Miarabanao Andriamatoa Bonaolo John. Miarabanao Andriamatoa Mamy Patrika, miaraba koa ny mpien'ny Radio Viva manerana amin'ny Madagasikara, miaraba ireto teknisianina manodidina reto, zay tokony no tokony ho vetesina androany io ezahana ho velabelarina inona moa zany hoe aza ambakaina, aza fitahana ny malagasy. Manoloana an'izay indrindra Andriamatoa Bonaolo John, ianao moa dia atao hoe paitoekarena ary efa namakivaky teto ihany nandritra ny fotoana maro, ny fotoana lava ny momba ny hoe fitotonga ny toekarena malagasy ny fahantrana mihoapapana misy eto amin'ity Madagasikara ity amin'izao fotoana izao. Aza fitahana, aza ambakaina ny vahoaka malagasy hoy ianao eto ary ny fanadihadiana sy ny atao hoe fanazavanao momba izay tompoko. Raha mandinika isika ny zavatra ny tranga mipoitra amin'izao fotoana izao eo amin'ny lafiny io ile parsio. Raha mahare koa tsika ny antso zay nataon'ireo namana teo, ao ny professeur James Saratsimba, ao ny Otrikafo, ao président Laramarson, ao ireo mbola hitranga, dia hita fa hietsika ny vahoaka malagasy. Ao koa ny momba ny jirama, ao ny momba ny raha maro samihafa zay iainantsika tato ato. Misy zavatra maromaro zany ohatrany tsy dia fantatry ny malagasy loatra ahoana ny tena fipetrany. Fa eto aloha mialohan'ny hanazavako azy dia manohana tanteraka ireo antso zay natao teo ary makahery ary indrindra mahereza hiaraka hiatrika an'io tsika ary hoentina amin'ny mpavitriana satria raha tsy misy zay fahatritriana zay tsy afaka anaraka ny malagasy. Eto dia hiteny hoe inona moa ny hoe aza ambakaina, aza fitana amin'ny malagasy. Ny matetika mantsy rehefa misy ny zavatra ohatran'ireny tsy mazava loatra ahoana ny fifanarahana, inona marina ny tena tombontsoa ao anatin'ireny ho an'ny malagasy sy ho an'ilay fifanarahana. Dia matetika zany ohatran'ny sarotsaroana fotsiny dia tsy fantatry le malagasy hoe inona ny tena hoe azo ny ao anatin'le izy, dia mihanahana fotsiny malagasy. Maro ny fanarahana teto amin'ny firenena alohan'ny idirako lalindalina bebe goa momba n'ity nosy parsy ity, ohatra zao hoe ahoana ny fanarahana tamin'ny jirama. Mazava zany reny fa hoe tapitra ny délestage, mazava koa fa nisy partenaire atao amerikanina, fa mazava ve hoe inona ny tombontsoa azon'ny malagasy ao anatin'izany ny fanjakana malagasy ary ny malagasy isam-batan'olona. Marina fa hoe ho tapitra ny délestage, fa andeha ahoana fifampizarana amin'ny fiarahana arabola ao anatin'io. Ohatra zany zao, ahoana koa ohatra tamin'ireny ery Madagasikara reny zay lasan'ny vahiny koa, inona ny fanarahana teo, fomba ahoana io, lizine io sa location gérance io sa fomba montage financier ohatran'izy io, tsy fantatra hoe inona ny ao anatin'izay. Dia matetika le vahoaka zany mieritreritra hoe misy zavatra ambadika angamby reny. Ary eto dia hipetraka amin'ny ile parsa. Ny ile parsa amin'izao fotoana izao dia maresaka ary tsy mijanona io satria aim-pirenena io. Mazava amintsika ve hoe nisy ve fanarahana tao an-damosiny io, nisy zavatra nierahana ve, satria voalaza teo mantsy ny prime ministre mihitsy no aroso azy hoe any amin'ny filohan'ny republika ny momba ny diplomasia izy irery ihany no afaka mandinika an'io miaraka amin'ny filohan'ny republika frantsay. Zany hoe eo ampelantanany zany atraminy nalany azy ny fanapahana ny mombany hoe ahoana ny tombontsoa iraisana na hiedivana io tombontsoa ny malagasy io, kanefa hatramin'izao ohatrany mangina malasa eritreritra ihany zany. Kanefa hoiteo moa rehefa tonga izy any ivelany ozy amin'izao tao zao everiko fa ho avy lay fotoana ametrahana fanontaniana mazava amin'ny filohan'ny republika hoe ahoana io Andriamatoa filoha, inona marina io. Fa raha ny tokony ho izy mantsy ao anatin'izao fotoana izao
dia tokony misy fepetra raisiny mazava eto dia apetraka kely hoe mila mampiseho ny vahoaka malagasy ampamendrehana ampitoniana hoe ahoana fihetsika satria ho avy lay fotoana ary tsy ho ela hitodika makatia Madagasikara daholy ny mason'izao tontolo zao momba ny huile de parsio io dia mila fihetsika ataontsika hoe mendrika sy mihaja ary ny voalohany amin'izany andrasana filohan'ny repiblika dia ny fanambarana mazava eo anatrehan'ny vahoaka ray manontolo hoe izao ny fizotrany fampirarahana miaraka amin'ny président frantsay amin'io faharoa manaraka an'izay a dia tokony mampiantso araka ny voalazako ombieny hoe ny ministère ny affaires étrangères ministre ny affaires étrangères ny io ambassadeur ny teny mombany hoe efa nazy huile de parsio mba ahafahana manao conférence de presse iombonana mihitsy hoe aona marina fipetraka io fa azon'ny mpitondra malagasy indrindra ny prime ministre zao miteny teo a manambarako hoe inony zany atao hoe fiarovana ny fiandrianam-pireneny zany a ambara mazava mivoaka malagasy hoe eo anatrehany zany momba ny huile pars zany misy texte zany misy fanazavany zany a tokony arosy amin'ny malagasy satria tsy azo voalaka malagasy loatra zany atao fiandrianam-pireneny maromaro ndreo fepetra tokony raisy ny fanjakana zay noezahanay atao tolo hevitra ohatra zao a eo amin'ny hoe fanomezana anarana ny huile pars amin'ny teny malagasy misy anarana reo any amorontsiraka any a tokony raisy ny fanjakana hoe izao ny tokony atao anarana io ary apetraka mazava ao anatin'ny vakoka malagasy ao koa ny hoe tokony hipetraka anatin'ny géographie malagasy mazava io hoe any Madagasikara io huile pars io ary ny tena mazefatra dia tokony mandray fepetra administratif hoe tsy misy mahazo mandalo eto Madagasikara ny ataontsika hoe ny sambo piady izay makany am'ireo nosy reo raha eo am'ireo nositsika reo indrindra koa raha ohatra ka misy aéroplanina na fiaramanidina andeha amatsy andreo de tokony ho sakanana tsy mahazo mandeha makany raha mbola mandeha eto Madagasikara za moa matombo teny zany tena dia efa nahazo afatra hoe mbola misy zany atram'izao fotoana zao ary eto koa eo am'izay fietsehana zay toanana mandrakariva ary hoezahana hoe apio reo olona zay tariky reo maka risky reo rehefa tonga le fotoana hoe hietsehana ataotsika milamina satria atao anatin'ny toerana izay ataontsika hoe colligium mihidy mba afahatsika maneho hevitra zany de mila manaiky ary angatahana any amin'ny ohatran'ny fanao any amin'ny préfecture any amin'ny CUA mba ame autorisation zany izy any amin'izay toerana ahafahana maneho ny hevitry ny vahoaka ohatrohatran'izay ny torolalana napetrakay Andriamatoa Mampatrika izay everinay arengany mba ienoany zany ny mpitondra fa hatram'izao aloha tsy hita be niany tsy mandray any andraikiny izy to mangina izy ka manahirany zany zavatra any satria manjary hisarika zavatra eritreritra hiditra ny afaran'izy ty ngambany hoe rehefa tsy miteny dia any amin'ny lalam-panorenana manjary hotononina rehefa kelikely ka zay a mba afatra ho apetraka izy ato amin'ny emergence de Madagasikara engany io ianao mba anaiky ny préfecture amin'ny hoe fahazahodalana raha ny fijerenany zany ve Andriamatoa Rabonaolo John na hatramin'ny mpitandro filaminana ary izay mitandro filaminana fa misy kosa solotenan'izy ireo hoe tsy tokony hiatrika an'izany fitakiana ny nosy manodidina satria miara-mioty ny soa rehetrarehetra sy ny mamy ao anatin'izany ny rehetrarehetra tsy akanavaka raha ny zay mihitsy ny tokony ho izy satria ny fiandrianam-pirenena dia ny mpitandro filaminana no miaro an'io voalohany ka atsika zay ny vilazan'ny namana rehetra teo atsika io ny vahoaka malagasy arovo io ary arovo ny vahoaka malagasy ny mpitandro filaminana raha no hevitra aneo hevitra izy tokony hijereny zany ary zany ao anatin'ny ataontsika hoe fametrahana ny fepetra eo amin'ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena ary miala koa io avy any fitandro filaminana fa eto a rehefa manohy azay de zay moa rehefa miteny ohatran'izay a dia mipetraka foana ny hoe fiandrianam-pirenena fa ndraindray tsy fantatry ny vahoaka mazava raha nare an'ireo fanio-kevitra iny an-dalambe a hoe fa ahoana marina moa zany inony zany nosy raha nositsika zany na nitoerany misy azy ary to tsy fantatra akory ary indrindrindrindra
inona ny tombontsoan'ny malagasy isam-batan'olona zay ihany matsy ny hevitra eo amin'ny immigration Madagasikara isam-batan'olona amin'izany nosy zany tsy maintsy akoatran'ireo fanambarana sy fiatsoana sy fakahirezana dia tsy maintsy hazavaina amin'ny malagasy ary ezahana androany amin'ny akapobeny hoe inona ny tombontsoa raha toe-karena ny malagasy ao anatin'io apetrako tsara mihitsy ary mihaino anareo amin'izao fotoana izao voalohany indrindra aloha raha ohatra ka raisitsika amin'ny fampitahana eo anatrehan'ireo ataontsika hoe firenena mpamokatra gazy sy petrôla ao Emirates, Arabie Saoudite, Abu Dhabi etc dia vilazan'ireo manam-pahaizana sy ny fiarona natao dia anisan'ny lehibe indrindra ary aty amin'ny farany ataontsika hoe le bloky eo amin'ny Îles Éparses ary anisan'ny lehibe ary lehibe lavitra hony mihoatra an'ireo any amin'ireo toerana any amin'ny firenena arabo ireo eritrereto zany fa ireo firenen'ireo zay nanana an'io mba nananao sary ary fantatrao zany rehefa mianao ianao hoe ireo ne tsy nisy ninona tany aminy dezerany nisy azy zany Dubai zany zany Abu Dhabi zany zany firenena Emirates zany omany zany dezera nefa ionona afahana metraka tena amin'izao fotoana zao hoe tanjaka zay izy raha kisarisary apetraka aminareo fa etsy an-daniny raha ohatra io ka miverina amin'ny malagasy ka mazava ny fomba ataontsika hoe ametrahana ny tetikara teo karena na ataontsika hoe faran'izay akaiky na court terme na lavitrezaka tsy ela kory de tonga ao ambilan'ny malagasy io zay tsy de moga zay fa resaka teo karena zany hoe itsika amin'izao fotoana zao io sahirana firenena faran'izay mahantra manerana zao tontolo zao io tsy maharitra heritaona kory de isy fietraikany io eo ambilaninao inona dikan'izay dikan'izay de zao misy fietraikany io raha miverina amin'ny firenena malagasy eo amin'ny sandam-bola malagasy raha ataontsika zao hoe amin'izao fotoana zao dia efa mananika efa manakaiky efa 18 000 francs zany hoe tsy fantatro amin'ny ariary moa fa zay mbola mirevionna amin'le franc malagasy efa manakaiky ny 4 arivo efa manakaiky ny sandany vola malagasy aminay rehefa eo apetraka io zavatra io miverina tsasany io tsy ela kory satria iny manazefatra ny ataontsika hoe antoka ny vola malagasy ao anatin'izany vola mena fa ao anatin'izany koa ny petrôla indrindra moa ny gazy zay aloha anankiray faharoa ao anatin'io dia mazava ho azy fa hipetraka ho azy tsy misy fampindramam-bola tsy andeha hiazakazaka andeha angataka nandritry ny foron-taona zay satria eo mantsy mantra manjary mpangataka ary rehefa mangataka de mahazo potiny fa ity atsika ity itsika amin'ity zavatra ity amin'ity arembe ity itsika indray mipampindrana amin'io tompoko fa tsy pindra mivadika ny rasa zany hoe afakitsika manapaka mametraka ny tetikasa raha toe-karena famoronana orinasa famoronana reo tetikasa goavana famoronana reo orinasa salatsala sy madinidinika hoentin'ny malagasy miaina zay vesatra raha toe-karena zay tokony ho fantatry ny malagasy rehefa mahazo an'io afaka miverina ny famamerana ny trosa ny Madagasikara amin'ny mpamatsy vola miditra amin'ny sehatra hoe mahaleo tena raha toe-karena Madagasikara raiso kely zay vahoaka malagasy satria izay no matonga anay miady matonga an'ireo namana miady fa tsy vitany fotsiny hoe fiandrianam-pirenena mariny zany fiandrianam-pirenena fa tsy ampy zay fataro malagasy fa tonga ao atokantranonao io raha ohatra ka miverina amintsika zay gamba ny tsara ho fantatrareo ary ao anatin'izay ny nay moa dia ao anatin'izany de hoe io Îles Éparses io tsy azo avela ijoro hatramin'ny farany zay anisan'ny ijoro zay anisan'ny anampiny namany zay anisan'ny tariky zay ary anisan'ny antso andorony malagasy heritsika io efa ela tsy averiko itsony fa maro ny namany efa entiny fosy entiny fanentanana hoe efa ely zay nedivatsika zay efa ely zay nitedavatsika zany faleovateny zany ay le izy tsy tonga akory ay mbola tsy mahaleo teny ty malagasy ty zany ohatran'izao rehefa tsy misy zay de tsisy ny faleovateny raha toe-karena tsara ho mariana fa raha ohatra ane amin'izao fotoana zao nanambarany iny ny ambassadeur ny Frantsa milaza izy fa hoe averiko eto mihitsy efa nay io efa miexploité zay
dikan'izay eo ami'seratra hoe fifanarahana efa engagé ry zareo engagé eo natrehandreo mpiarambomy natoka aminy mety amerikanina io mety nigérianina io nitako any amin'ny vaovao any zany hoe ho afa miembotra ve izy fanontaniana mipetraka zay afa miembotra ve ary ho amelany ve moramora io miomanitsika ry malagasy fa tsy moramora ny ady miomany ianareo mpitarika fa tsy moramora ny ady tsy fantatra izy ty inona moa araka ny fitenitsika ny eo ampilatanantsika tsy basy tsy tafondro tsy ropilanina tsy sambo ny herin'ny saitsika sy ny herintsika rery noetytsika iady zany fa ady tsy mora io eto de apetrako fa tsy amelan'ny frantsay moramora io ny fahitanao ve zany ny tenin'ny ambasadorny frantsa monina sy mipetraka eto amintsika zany de tena hoe ametraka ny hoe ndao iady a fa tsy matahotra anareo zay a fanay io idy zay pasy io raha raisy narabaka teny de zay efa nyteny zany dolo ny namana zay niantsoantso teto fiantsiny io nefa kosa rehefa miantsy a itsika mendrika ry malagasy ijorotsika fa ijoro anatin'ny famendrehana fatany eny fa inona mono ataotsika zay lazaiko hoe tsy bary tsy tafondro tsy nitsinona eto zany zao de andrasany fotsiny hoe aninondreo malagasy reo zay lazaiko hoe azambakaina amin'ny malagasy re tompoko aza fitahana amin'ny malagasy zavatra manindry ny sainy malagasy ary tsy afaka ao anatin'ny sainy Andriamatoa Rabonaolojona ao amin'ny émergence de Madagascar ny zavatra misy ny fanteneninao teny ary voalaza matetika moa amin'ny vaovao etsero fa tena tsy miresaka momba an'izy io mihitsy a ny filoham-pirenena aminao zany inona marina raha aminao zany a mba apetrako aminao fanontaniana hoe raha mifihevitrao zany ka mba asainao miteny manoloana ny mpiainao tsika hoe inona ny mahatonga an'izay tompoko eto a dia iteny hoe efa roa herinandro mahery zay no nitenen'io ny ambassador frantsay raha ohatra ka fietsika olona filoham-pirenena miaro mitsinjo ary miaro ny fiandrianam-pirenena dia fa tokony nisy fietsika na etsika natao na ny filoham-pirenena manokana zay fa nambarako teo na ny gouvernemanta hatreto aloha tsy niteny manginy izy efa niantso ny namana président Laramarchona hoe misy fetrany ary ho avy io amin'ny herinandro io moa samy manana ny fanetanany fa izay kosa miteny hoe ho avy izy nandalo toa Frantsa izy tany amin'ny fivoriana tany ivelany tany izy to tany Inde angambany mety ho sarotra aminy ny tsy teny rehefa miverina izy ary miangavy ianareo mpanao gazety ahako niakatra hainao manjery tamin'ny TV Monde 5 koa tsy niteny izy tsy niteny izy zany hoe tsy fantatra ho teo rehefa tonga amin'ny fotoana rehefa hanomboka hiteny izy miangavy ny mpieno eto amin'ny radio viva ako miangavy ireo mpanao gazety rehetra ako fiangavianany aho miangavy koa ireo vahoaka malagasy enohy tsara ny teniny rehefa hiteny momba an'io izy miakina amin'io daholy ny fizotrany io teny io zany ny hoaviny malagasy miakina amin'io ny hoaviny io fiadivana ny famerenana ny ile parsio io teniny ny filoham-pirenena rehefa miverina eto tanindrazana izy zay ny momba an'iny fa averiko kely ny hoe nanazava teo hoe inona ny tombontsoa ara-toekarena inona ny tombontsoa any malagasy iveriko fa tsara fipetraka zay fa eto koa matetika dia voalaza amin'ny anao manjery hoe ny convention ny momba ny hoe 79 inona marina io satria tsy de vatany vahoaka loatra ara-teknika zany inona ny tena ao anatin'io mialatsiny kely satria ovakiko amin'ny teny frantsay izy ty mba horehany tany aman-danitra hoe inona izany tapaka tao amin'ny firaisabe resam-pirenena zany tam'izany andro zany tamin'ny 1979 1979 ary mbola manakery hatram'izao l'assemblée question des îles glorieuses Juan de Nova, Europa et Bassas de India. L'Assemblée générale ayant examiné la question des îles glorieuses Juan de Nova, Europa et Bassas de India,
rappelant sa résolution 1514 du 14 décembre 1960, contenant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Rappelant en outre la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales de la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, contenue dans sa résolution 26-25 du 24 octobre 1970, considérant sa résolution 34-21 du 9 novembre 1979, ainsi que ses résolutions antérieures sur la coopération entre les organisations des Nations Unies et l'Organisation de l'Unité africaine, ayant à l'esprit les décisions sur les îles Glorieuses, Rwanda Nova, Europa et Bassas des India, adoptées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine à sa 15e et 16e session ordinaire, qui se sont tenues à Khartoum le 18 au 22 juillet 1978 et à Mornovia le 17 au 20 juillet 1979, prenons note de la partie de la déclaration politique adoptée par la 6e conférence des chefs d'État ou du gouvernement des pays non alignés, tenue à La Havane du 3 au 9 septembre 1979, concernant les îles malgaches de l'océan Indien. Rappelons les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies relative au règlement pacifique des différends. Prenons note de la demande de réintégration formulée par Madagascar à propos des îles Glorieuses, Rwanda Nova, Europa et Bassas des India, considérant les dispositions maintes fois réitérées par le gouvernement malgache à entrer en négociation avec le gouvernement français en vue de trouver à la question une solution conforme aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, réaffirme la nécessité de respecter scrupuleusement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un territoire colonial au moment de son accession à l'indépendance. Prend note de la résolution sur les îles Glorieuses, Rwanda Nova, Europa et Bassas de India, adoptée par le Conseil de ministres de l'Organisation de l'Unité africaine à sa 30e session ordinaire qui s'est tenue à Mornovia du 6 au 20 juillet 1979. À Petrakumazavetu invite le gouvernement français à entamer sans plus tarder des négociations avec le gouvernement malgache en vue de la réintégration des îles précitées qui ont été séparées arbitrairement de Madagascar. Demande au gouvernement français de rapporter les mesures portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de Madagascar et de s'abstenir d'en prendre d'autres qui auraient le même effet et pourraient affecter la recherche d'une solution juste au présent différent. Prie le secrétaire général de suivre l'application de la présente résolution et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée générale lors de sa 35e session. Séance plénière du 12 décembre 1979. Zay le izy a mba ahafahantsika mahafantatra tsara mihitsy a inona io momban'ny fametrahana ny île glorieuse malagasy io. Mazava tsara ary ataoko mino fa betsaka ny mpiaino antsika ary anisan'ny zava-dehibe noho ny tanisanao sy ny namakinao an'iny satria betsaka ny hainao manjery miteny betsaka ireo tia tandrazana miteny fa iny zany de voavaky mazava tsara isorana mihitsy ianareo amin'ny Emergence de Madagascar napita an'izay satria anisan'ny nahaliana ny mpiaino ny iaino an'io ny ahafantatra hoe tena misy maro ny convention io ary mbola manjaka kehitriny fa de voalaza moa zany ao anatin'ny votoaty ngeza be fa amin'ny Madagascar io ary ny na de nanjanaka ary ny firenena tokony mbola zay de zay tokoa zay ka andehitsika aloha andray niantso Tarbe Andriamato alefa soara de rehefa aveo mametraka dia misy afatra mazefatra tiako apetraka ento aloha farany gavany de atsika meo ny larana idirana amin'ny antso Antarbe mbola eto ny vahintsika Rabona olo John azonareo ametrahana fanontaniana amin'ny farany hovaliny ny fanontaniana ary misy ny afatra mavesatra hoentin'ny Emergence de Madagascar ihany koa ho atsika rehetra zay mpanaraka ny aokazava zay epita any amin'ny olon-drehetra any meo ny larana idirana amin'ny antso Antarbe namana tsy toina.
ny fidirana mivantana amin'ny antso 24 501 65. Miarabanao tompoko. Miaraba tompoko. Niditra izy dia lasa 24 501 65 andrasana ny antso avy amintsika. Ny vahintsika mbola eto azo ametrahana fanontaniana fon'izy ny amaly antsika. Eny tompoko, miaraba tompoko. Allô? Eny tompoko. Viva? Eny tompoko. Andresitenena rakazavatra. Mikasika ny raha-pirenena. Ity resaka diramaty tsy tena manahirana mihitsy resaka diramaty eto. Mahagaga ny fitondram-panjakana tsy dia filaza mazava. Fa resaka afaka maka toerana tsara ve ianao dia mitenena mafimafy fa ohatra milatsa-datsaka. tena manderaka io. Efa tenenina tsy hoe tao an'Afrika misy pays efatra sahanitra tsy vahiny zay mamatsy herinaratra. Dia mivadika delestage rehefa afaka ataona raha eto dia lasa delestage manadary be tena tsika nono mihitsy nahazo an'ireo taona Afrika tao. Dia afarantsika indray koa ireo olona ireo indray hoe eto mitsika. Nefa ny mpiasan'ny jirama dia mahavita manao ary fiasana antsika fibakon'ireo. Dia ireo zany ny andray vola be, tsika ny antoka gasoil, rehefa tsika dia andosy ry aveny amin'ny kilo. Dia tokony mba jereny fanjakana akaiky ihany mikasika an'io satria be dia be ny olona tsy azaka an'ity. Ary zany daholo mitarika korontana amin'ny firenentsika ity raha visondro ambony eo dia vitaka ny olona dia ilasa izy famomasitsika. Tsy vitan'izany ihany fandriam-pahalemana dia fa hitantsika tsy mipetraka io. Misy basita zao reny hoe tratany tso. Dia efa voatony ilay bebe ny fitarifilaminana any fa misy bebe ao ambady. Fa maninona tsy samborina io olona io. Fa avena fotsiny zao. Dia le majinika fotsiny samisamborina fatany. Zany dia tsy hitako ny antony anagadana ny hoe tokan'olo dia vehivavy hoe tomasy. Tomasy ina ny dikany tomasy. Manina fotsiny na makare dia ty ravarava ao. Dia zay hoe mampigazam-pandrapahafaty. Ny olona mangala vola panjakana mandeha miliara tsy migady. Aleo izy teto tsika miliara hoe zay mangala vola panjakana mandeha manapitany mazy dia miliara hoe tsy gady. Tsy tsara zany resako zany a. Fa misy zavatra fiangarana eto Madagasikara eto. Fa tsy tokony atao antsika zany le firenentsika ity satria me mamotika ny hoaviny taranantsika tsika amin'izany zavatra zany. Ka tsy tokony atao tsika ny fa ampiaro ny dalàna. Mikasika ny depart saranga atsika malagasy io roa teto le frantsay na io ambassadeur eo aleo tapahoany resao diplomatika samby miala ohatrany le tompo. Tsorana betsaka ianao ary makasitraka indrindra mandroso ny antso manaraka. Miaraba tompoko. Yen tompoko. Manahona tompoko. Le raha politika moa tsy dia amina fa efa nona mihitsy ilay vahoaka. Fa manainga ny mba miangavy ny minisitry ny fampianarana. Mba hijery akaiky ny sekolim-panjakana eo Ivato. Na EPP io na lycée. Fa mijaly ireo mpampianatra nefa ireo. Maka vola aman-dreny zareo a. Nefa ny subventionné tsy omeny vola na ariary ary. Nefa ny subvention zao efa 8 mois tsy mivoaka. Dia inona ireo mpampianatra ireo. Tena miangavy minisitra mihitsy mba hidina akaiky hijery an'io Ivato. Fa tena mampalahelo ilay mpampianatra. Mpampianatra ny lycée zao dia tena mifanana fa hoe mandray subvention hono. Dia inona ary no hoan'ny vady aman-janaka ilay mpampianatra ny lycée. Ny EPP koa any tsy mahazo na ariary ary nefa ny vola be ny ray aman-dreny angoniny zareo. Dia mba miangavy minisitry ny fampianarana mba hijery akaiky an'izany zavatra izany indrindra fa ny eo Ambohidratrimo. Saotra betsaka tompoko. Isaorana betsaka ianao makasitraka indrindra tompoko. Mandroso ary ny antso manaraka. Miarabanao tompoko. Miaraba zareo tompoko. Fanontaniana voalohany indrindra ny mba petrako aminao dia Raboana Wilson zany. Dia momba le résolution zany tany amin'ny resaka ONU zany
le hoe angatana dinitra tsisy atakandro a ny gouvernement français sy malagasy zany tapidiso any lazainao hoe 34 barre 79 de 12 79 izy io dia ny tiako atongavana amin'le izy zany hoe manakory zany a fijerinao zany hoe mety ho raisan'ny firenena mitiambana zany amin'ny zavatra io satria fantatsika tokoa ny français tsy anaiky moramora zany fandehan'io zavatra io dia zay zany mba tiako mahaliana tanteraka ny hoe anaparanao zany dia mitamberana kely mitantara kely fotsiny any le hoe resaka tsika zany hoe sous protectorat de la France 1958 et 1960 et 1er juin 60 ny hoe nanofina amin'izay tsika eto hoe maloteny dia raha manao tamberana le tantara rehetrarehetrarehetra zany dia mahatapa ve anao io fa dia tena fahaleovan-tena tanteraka tokoa meny frantsay atsika hatramin'izao dia makasitraka ty isorana betsaka ianao makasitraka voaray tsara ny fanontanianao fa hamaly azy izy amin'ny farany mandroso ny antso manaraka tompoko eny tompoko tompoko eny tompoko mitenena mafimafy tenena mafimafy azafady le résolution tam'le naboky zoana inona ny vakiny teny hoeny vahoaka teo mba angatahinay zany hoe mba dika amin'ny teny gasy le izy mba hoeny vahoaka malagasy ka raha ohatra ny lalam-panorenantsika malagasy zany amin'ny teny français foana tsisy mpandika ve izy amin'ny teny malagasy to mba hazava amintsika isorana betsaka ianao iezaka izy ny anao nydika teny mazava amin'ny teny malagasy zany fa mbola nydika teny amin'ny teny frantsay no netiny tamintsika teo mandroso tompoko mirabanao tompoko tenena mafy fa eny tompoko zay miaraba tompoko zay indrindra tompoko miarabanao miaraba tompoko tsy mba iteniteny azafady eny tompoko miteneny bedibe le olona manina moa mitarika tolona miresaka io ile de parsa io fa zavatra andrasan'ny malagasy amin'izy ireo tompoko dia tsotra ihany dia anao ohatrany tamin'ny fotoan'androny tamin'ny nazahoana ny fahaleovan-tena hoe miady tamin'ny frantsay tsika ny tolona ny mba aleo-tena nefa nisy sasasasany tamin'ireo malagasy ny tolona tamin'izany nanakaiky ny frantsay dia ohatrany tsy haiko nanina moa zany ohatrany hoe nisy kolokolo koa zany tamin'izany na samy malagasy ary dia sosikevitra zany dia hoe nareo le mitarotolona amin'izao momba ny huile de parsi hoe afaka mampanantena amin'ny malagasy hoe tsy azo toerany nareo mba hiandro any na ohatr'izany toloran'ny olona kely fotsiny nareo na ny frantsay na ny tsy haiko dia hivadika amin'le tolona na ohatr'izany ka zay ihany mankivy ny malagasy amin'izao satria ohatra hoe reny zao ohatra misy hoe grevy ny eny amin'ny université ohatra dia reo le mpitaritarotolonareo ihany le tanora mpianatra reo ihany mahazo poste rehefa avy eo gaga ianao teoriana hoe olona ny tarotolona ny grevy tery nefa lasa dirikala na ohatr'izany zany ny zava-misy dia zany zany ohatra ny manome lesona ny tanora sy ny malagasy hoe mahakivy zany le raha ohatr'izany enkiny mba tsy ohatr'izany ary misaotra betsaka anareo le mitarika aloha amin'izao zany fa izay zany dia vonona koa ny aoriananareo izay mivoaka malagasy fa zay tsin'izany mba sosinay misaotra betsaka tompoko isorana betsaka ianao ary makasitraka mandroso ny antso manaraka tompoko miarabanao tompoko miaraba monsieur
miarabany vahiny tapa hatramin'izay fa tsy tanindrazana tokoa ny vahinytsika andriamatoa Bonardone mandravy ianao andriamatoa Bonardone mba hiaraka amin'ilay voalaza natao ao andriamatoa Laramarson ao Ratsa professeur Ratio maro isan-karata be da be nareo fa mialatsiny amin'izay tsy voatonony hitany ravana ary-tsapany avokoa zany fa ka tsy manana foty hitanindrazy nareo tsapaka hifanandrina amin'ny frantsay sana tia nyvavaladiany lela tsy hoe hifanandrina amin'ny trandro fa zao raha manana atao hoe politicien du monde zany ny frantsay fa mbola mahery noho izy isika malagasy raha resaka politika no resahana politicien eo ka noho zany satria fitiavana tanindrazana araky ny ma hoe ianany fanjakana frantsay vohatra ny tanindrazantsika lizekatra zany izao jereo fa zao zavatra mety hitranga frantsay mantsy karaky politician zany anazy vo mitranga de nitsika fa vaky raviny fa tsy maintsy ampiasa olona izy natintsika natintsika hicontreentsika contreenareo zany nareo le manapaiza hitarika atolona de zao jerentsika mitsiparipary sy ny vary amin'izay fotoana zay ka mandavanareo zay tiokizy fa tsy maintsy misy zay na avy ao anaty tonga fanjakana ary satria mangovotomana matahotra fa diran'ovan'ireo ialo ampitonanao hoe aleo apriska hémorique ndray tsika aleo tsy andeha hitolona io hitolony fitakiana ny departa io ka miangavy anareo zay azakivy zany izao misy olona nanosika atao hoe atao référendum tsara loatra zany référendum zany efa-tsoany fanjakana frantsay any ny pétrole sy ny gaz eo de zay vo vita ny référendum fa aleo atao de ny mafana de ny mbola misy ery anaovantsika azy de aleo atao ny gakaingana izy tokoa na de azaoketry zao ary misaotra vesaka tokoa mankasitraka indrindra ny faneho-kevitra ireo hitarika zany tolona zany de efa mazava fa andeha anavaka mihitsy izy ny vary sy ny tsiparifary mandroso ny antso manaraka eny tompoko miarabanao tompoko allo eny tompoko zao mba faneko pivitako azafady tompoko le reo olona mpitondra fanjakana reo zay mieritreritra fa azantsika zany tanina mba tsy enitsony ary tsy androtsony ny hevitra reo mpitondra fanjakana reo satria le mpitondra fanjakatsika de manana daholo ny zom-pirenena frantsay ka raha manana zom-pirenena frantsay izy de tsy andikan'izay zany frantsay izy sady malagasy reo tanireo iadivanoan'izy ary miny atsika malagasy fa akotiny anazy ihany ngereo zany anazy ihany reo satria frantsay izy ka tsy eritreritra zay hoena atsika malagasy zany izy fa de anjara atsika asa mieritreritra songandinika fa tsy ady eo atsika zany izy fa raha tsy atsika malagasy ikotiny anazy ihany satria frantsay izy de aza mieritreritra zay iandro ny hevitra reo zany fa de atsika malagasy ny tokony mieritreritra tofoko sotra ndrindra tsorana betsaka ianao ary mankasitraka mandroso ny antso manaraka miarabanao tompoko miarabatsika rehetra tamin'ny firatoko dia miarabany fahiny dia mankasitraka indrindra nareo sarotra rehetra izay mieritreritra momba amin'ireo tsika izay mbola toy izany frantsay zanahana amin'izao fotoana izay ilazana fa tsika efa mahaleo tena izao dia mba hiangaviko anareo fa mba ho atahatra ny fiantsoana azy ireo ils éparses izay teny frantsay fa mba ho atsotsika ho nosy malagasy na afaka antanitsika nakaroana ny anaty vakokany fa za mahatoky fa manana anarana malagasy ireo nosy ireo izay nizahan'ny frantsay ho adimona ohatran'ny frantsay namonona ny fomba malagasy rehetra teto amintsika teto ny zavatra anankiray koa mba tsika mba tenenina fa sao adinitsika rehefa tonga ny andro anankiray azahoantsika ireo nosy ireo dia hoterentsika ireo frantsay ireo andoha amintsika izay efa lany rehetrarehetra nandritra izay fotoana izay na tsy ho voalohany daholo manontolo fa mba ho asiana fanomerana izay efa finanany an'izay efa arinasika tao anatin'ireo nosy ireo
dia makasitraka viva manome firenena tompo. Ianao a sorana betsaka ianao ary makasitraka indrindra tsara mihitsy any hevitra zany hoe mety misy dikany amin'ny teny gasy tokoa io ileparsa io ngamba fa dia zay notrandrana mba teny mandroso ny antso manaraka. Meraba tompoko. Allô? Ien tompoko. Allô? Mitenene. Salama tompoko. Raha vao vata amin'ny vovoray ianao dia tonga dia mitenena fa aza miandry an'ilay feo miverina. Mandrosotsika tompoko. Ien tompoko. Miaraba fampitiavana tsika manakavindray tanazay ny tidrany sy fandrefa lemana avy amin'ilay tariny tontolo letrany titrahatra ipetraka ny napetra aiza naiza misy atsika afaka miteny mafimafy ianao tena somary tohana tanterana foa amin'ny fihetsika tamin'ny ambassade de France dia zany fihetsika tena hoe atao hoe araha amin'izao vanim-potoanany savoritaka ny verany an'izao dia reny le manabaribary mihitsy reo firenena reo firenena tanjanaka fa tsika moa zany no le tsika ohatrany hoe tsika tsy matakatra nandray hoe inona marina moa mahatonga any verany reo hoe mitolona maniohatra zany mitandrefana dia ohatrany hoe tsika indray zany mamirary nandreo tandrefana mpanany bohatra reo. Zavatra anankiray zany tena manabaribary tsy mahefa misy ny fanjakana misy amin'izao fotoana izao dia jereo hoe ny tsy ahitana fihetsika mihitsy atao zao tsisy réaction tsisy action ataon'zareo mihitsy sady ohatrany hoe rehefa anontaniana amin'ny premier ministre dia ny teny io ministre ny madame Beatrice matoritory fotsiny asa zay ataony any fa dia matory torak'izany koa ny ministre ny mponina teny hoe mangina matory dia milamindamina tsara ny misy azy any dia tsy haiko hoe iza koa ny tompony andraikitra manarakarak'izay zany reo ministra sy ny solombavam-bahoaka dia ny tiako tenena zany hoe miantso mihitsy zany ny vahoaka mihitsy le vahoaka mihitsy zany zao ny tokony tompony andraikitra amin'ny firenena fa le olona napetraka tsika zany hoe tsy tompony andraikitra olo reo fa napetraka fotsiny asa apetraka tsy fantasy na ho manam-boninahitra na atraitsainy eo amin'ny fiarahamonina fa tsy mahatsiaro tena misy reo fa nkimpirimpirimpiry hoe Andriamatoa Zoky Malala Andro Rajoelina dia nametraka ny teny premier responsable rehefa nanao an'ireny zavatra reny ny Andriamatoa Marc Ravalomanana dia amin'izao fotoana izao zany reo napetraka ho fotsiny ho manam-boninahitra fa tsy dia hita hoe inona ny tena atao ho an'ny tanindrazana ka zao zany miantso ny vahoaka malagasy rehetra izay mahatsiaro tena ho tompony andraikitra izao raharam-pirenena izao mba hifanome tanana ho andraindraikitra zany fa raha izao zavatra misy izao zany dia tena ho etrotsika ho resy eto fa dia hitoy ihany ny kaboraraka eto amin'ity firenena ity makasitraka an'io atoko ianao isorana betsaka ianao dia makasitraka ihany koa antso roa eo no raisitsika sisa mandroso tompoko. Ien tompoko. Allô. Ien tompoko. Manahoana tompoko. Zany nanaraka an'le famelabelarana atao Andriamatoa Raboanarjona teo zany hoe lazavainy zany le intérêt-tsika malagasy eo anatin'ny kanefa no tsotra ihany le izy na dia ataoko azy hoe tsisy intérêt le izy fa nigasy le izy dia nigasy fotsiny zao hoe sady foin'Andriamanitra ho an'ny Madagasikara ny malagasy ny foiny ho an'ny malagasy koa Madagasikara dia mikasika Madagasikara na i Barenne zany na i Leparsa zany rehefa antsika le izy dia antsika arariny raha ohatra ka miady ny amerenana ny antsika ho antsika isika tsy fangatahana io fa zavatra antsika le izy ka raha lanan-keriny marina fa hoe mena fahafahana sika 1960 tany hoe fahafahana moa fahandevozana misy karazany izy io amin'le colonisation misy le colonisation directe misy ny économique misy ny culturel dia mbola ao anatin'izany dia tsy maintsy ady sotolana azy tsy hoe firenena tsy manam-pitaom-piadiana koa Madagasikara dia hianina fotsiny amin'izao fa tsy misy an'izany rehetra zany tsy maintsy miady
tsy maintsy miady tsy maintsy miatrika fa rehefa ny sandry anankiroa tsy mitovy hery le izy kanefa atao mahakivy zany tsy mahakivy zany fa adiny David sy Goliath io zay angamba nilazako azy saotra tompoko isaorana betsaka ianao a makasitraka indrindra mandroso ny antso ray farany zany eny tompoko tiana mifantatra mampatrika hoe aiza moa le toerana misy an'le hôtel le amin'le fotoana amin'ny lasinainy zay io dia misy an'io avy faharoa manarakaraka an'izay nakasika an'le zay parsity any inona moa tokony any fialohan'le malagasy namana mitovy antsika hoe fa fananana iovona mifa maninona raha fampahiny na hoany na tsy hoany di tokony mbe fampahery fa tsy faneky fely fa manarakaraka an'izay a tokony tena tsipitolotra tena iaby tena iara isa lahy iara isa vavo vahoaka malagasy iaby isa tena raha fahinana an'le zay taranaka tiorina zavatra tokony tena raha mbola tsy ampy tena mana miandro any zay hoe isy fanantenana be goava na orminoko na ona no avola fotsiny am'izao fa dora iaby maomionera zany le toerana le andehanana ivoty aleo atao zay atao fa laha miandro fa mpiantso fotsiny ny telefony eto de lany crédit inona aje tena tonga de atao mihitsy hoe tonga pancarte eny am'ireny le ambassadrisy français reny afaka atao zany tena atao mihitsy zany miara irotivody eny tsika vahoaka io fa manarakaraka ihany koa eo am'ty resaka iny ty fanjakana zany fitonam-panjakana moa fa fitonam-panjakana dena reny tokony vianana an'le anina fatao amin'ny sofiny reny eo amin'le fitondram-panjakana izy reo fitondram-panjakana bizindreo izy mbola fanjakana manao bizina ny ere-pirenena satria reo misy vola kirakirana ahafahana bizina zany ere-pirenena zany ao anatin'ny fitondrana io ahafahany manao an'izany anana fahefana izy ahafahany manao an'izany fa raha ny ere-pirenena tokony tsipaniny etany tokony tsy ohatr'izao tena firenena zay zao anisan'ny tanora tena manana tokoa manana fakefa amin'ny asa anay nefa miresaka ara-bola tsy ahafahany tsy manana zay tsy miteny fanjakana hoe miasy zay afaka mamorona asa ao anay fa lefolefoile vola entina anao an'le asa zany tena tsy ahafahana fa tokony fanjakana tsirairay avy zany rapofolo izy hoanitsy resaka sosialy ady lahy tsisy le resaka hoe asan-jiolahy asan-dava anina rehefa tsisy ny asan-jiolahy sy ny asan-dava anina raha pidirina tambo ny filaminana daholo ny lehilahy rehetra eto Madagasikara de tsisy tonga zany asan-jiolahy zany eva de misaotra betsaka tompoko namanamany tokontsika de nizahiny fa de makaheretsika rehetra de zay tsy miala présidara voelona zay isaorana betsaka ianao ary mankasitraka indrindra famindrapo zany antso ray farany no raisitsika tsy maninona raisina miaraba tompoko miaraba dareto ny fivaty zany de miaraba pensiny olombelona nenany zany zavatra tonga marina kely de zao misy fotoanandro a mitenenana hoe asina vera amin'ny tatana hono le idepasy tamin'izay fotoana zay a de vao nanakena mihitsy hoe angamo mpivaty Madagasikara sy la Frantsa ka hoe asina ny hoe miara-mitantana ndray io tokantrano fa nenay zany de tsotre tokony ny fanjakana mazava mihitsy ny hoe inona mifanarany amin'ny la Frantsa de mbola Madagasikara zay Madagasikara efa mahaleo-tena zay Madagasikara ireo nositsika reo a de zay pasy reo ohatra ke mbola alainy koa ngefa nosy de Sainte Marie rapito amin'azy rapito hoe tia eto miteny zany fa mba teteny an'izany le mahaleo-tena zay tsika tamin'ny 1960 tamin'ny enina amby roapolo jona tomboky satia de mba valiana reo zay fanjakana hoe inona marina ny fanarana tamin'ny zay pasy de manaraka mba titodika kely amin'ny raha matoben'ny tanàna satria rehefa ho avy zao niorana lataka moa ty mbola tsy lataka ihany eto Antananarivo ka momba mifako hoe raha matoben'ny tanàna mety an'le de mivosa mivosa mifako niorana ny lataka aiza hoe za mipesa amin'izay fotoana zay misy fifindrovana ny vahoaka avy tena farany a onga ny ty délestage io hoe zany tena fampanantenana propate fotsiny fa ampirisony mety ny vahoaka hoe tamin'ny talata araiky miheniko ary ny sofiko mbola tsy marenina
hoe tamin'ny talata misarana ny délestage fa vao maely izy a tena vao maeny tombo raha ohatra hoe adinefatra ohatra tamin'ny talohan'ny talata mitapaka jery aminay tety ambo manarina tety amin'izao tombo adiny folo farafasely ny adiny valo a ohatra ny fanafodon'ny dokotera hoe isorana betsaka ianao a roa minitra sy sasany momba ny délestage moa dia efa nanambara zany ny premier ministre fa dia ho hitantsika eo indray fa dia nanambara izy fa mifarana teo zany ny délestage eto amin'ny faritra Antananarivo zany fa dia manohy a ny fanafoanana an'izay any amin'ny faritra izy a eo am-panatanterahana sy fanamboarana an'izay ny eo amin'ny lafiny teknika rehetra dia inona moa fa dia mba manatenitsika mirary soa azy raha vitan'izay soa matsara zay ny tena tanjona Andriamatoa isorana betsaka tsika tamin'ny antso Antarby teo nisy fanontaniana vitsivitsy Andriamatoa Rabona Olojaona angamba ovaninao farany dia hitondranao ny afatra goavana ho an'ny vahoaka amin'izao atoandro izao misy fanontaniana voalohany hoe manahoana ny réaction-ny communauté internationale ny firenena mikambana zany manoloana n'le resaka Îles Éparses io dia eo ihany koa ny hoe tena fahaleovan-tena marina ve no azontsika tamin'ny frantsay dia misy fanontaniana ihany koa ny hoe nareo mpitarika zany tia tanindrazana ve tsy atahorana indray andro any zany fa tsy amin'izao hoe sao dia nomboka sarisarika sao dia sanatrika atao fitaovana sao dia atao fitaovana hitadiavanareo seza indray ny fanaovana zao a tolona irahana izao a zay tena efa hoe manafana ny vahoaka zany hoe tena vonina hiatrika izany a oka mba tsy ho diso fanantenana izy ireo zany eny tompoko ny eny tokoa ary mamperitreritra le tenin'ny vahoaka eto amin'ny zay mieno amin'izao fotoana izao ahoana ny fipetraka io amin'ny raharaha iraisam-pirenena eo anatrehan'ny fikambanam-be iraisam-pirenena ho antsika zay mieno eto ho an'izay malagasy manaraka ny raharaha io ary everiko fa maro dia maro izy manerana ny nosy apetrako eto raha tsy mihetsika itsika malagasy raha miandriandry eto tsika malagasy tsisy raharahantsika zany hoe tsy maintsy manetsika atsika eo amin'ny sehatra hoe eo amin'ny lalàna mipetraka sy mifehiny io tsy maintsy mihetsika amin'ny vahoaka ary manana zo izy amin'izany mba handeha hitakeny io zay ngamba ny tiako atao hoe mila fahavitriana io fangatahana tsy fangatahana azafady io fametrahana hoe atsika io marina ny tenin'le olona atao hoe tsy mangataka fa hoe anay io fa aza angalarinareo faharoa mieno hoe misy ve ny fahaleovan-tena tena fahaleovan-tena ve ozy izy no nomen'ny frantsay tena fahaleovan-tena ve nomen'ny frantsay atsika zao ngamba ny iaraha-malala mazava zao fa mbola tsy mahaleo tena velively tsika mariny zany fa ny tiako apetraka io fahaleovan-tena io a dia tolona mavaivay vao nahazo an'io ary fanapahany iraisam-pirenena io tamin'izany a ary betsaka ny ady natao tamin'izany kanefa mbola izao tsika amin'ny taona 2024 mbola tsy mahaleo tena ka apetraka kely voalohany indrindra hoe inona moa ny atao hoe fahaleovan-tena inona ny ataontsika hoe endrika voalohany tamin'izany ny fahaleovan-tena inona ny seho an'izany ataontsika hoe fiandrianam-pirenena inona io eritrereto ny ery vahoaka inona io zay andrandraitsika zay hoentintsika maneho zany ny sainam-pirenena ny sainam-pirenena nanomboka tamin'ny 1970 no mampiseho antsika hoe manana fiandrianam-pirenena ny vahoaka malagasy inony ny fanambarana natao iny milaza hoe anay io Îles Éparses io fa tsisy hidirana rehefa ao anatin'ny faritra misy atsika arenantsika hoentintsika mba ho atsika dikan'izay voasosy
ny sainam-pirenena. Miondrika ny sainam-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao ary tsy manana ny lanjany. Koa eto de miteny, itsika ne ry vahoaka tsy manana basy, tsy manana tafondro, tsy manana kory hoentina andeha hiady amin'izany eritreretonareo ne. Raha vao tonga amin'izany nosy zany ne de efa gendarme sy miaramila sy tafondro ony nefa miala ao e. Aiza no andanantsika ampitan-dranomasina amin'izany fa zao tompoko. Ny sainam-pirenena no voasosy. Atsangano io tompoko. Atsangano satria io no voasosy ary io no mampaleo tenantsika ary io fiandrianam-pirenena. Atsipoko kely zay atsipoko mazefatra mihitsy. Tonga lay fotoana milaza hoe tsy mbola maleo tenitsika ary tsisy lanja ny sainam-pirenentsika. Miantso ny vahoaka malagasy atsangano ny sainam-pirenena malagasy. Miantso n'ireo mpieno eto amin'ny vivahako. Aprisio ny namana manodidina, aprisio ny rehetra hoe andao anangana ny sainam-pirenena. Manaraka ny teny nietsiky ny malagasy, mijoro atsangano ny sainam-pirenena. Izay ihany no fietsika tsotra indrindra, mihaja indrindra afahantsika maneo fa manana fiandrianam-pirenena tsika tompoko. Tena antso lehibe ty ataoko ty, ary ny antso faharoa zay azontsika atao tsara ihany koa, na tsy misy ara-basy tafondro dia ny finoana. Ny finoana, ireo zay mitarika amin'izao fotoana izao, azo lazaina hoe andeha hitarika atsika ireo. Andeha hitarika zany hoe au front ireo raha filaza azy amin'ny teny vazaha. Ao anatiny ianao. Ao anatiny ako ary mijoro amin'izany eny tompoko. Ary etiko hatramin'ny farany io. Hitarika ireo eto ambavaka re tompoko io. Satria mety ho avy ny fakapanahy araky ny teny teo. Mety ho avy ny ataontsika hoe fitsindry, fampitahorana, ny tosika, ny menasy, indrindra koa ny fakapanahy hoe mety ho voavidy, sanatriane zany. Mijoro hatramin'ny farany ary manomboko zao dia apetrako. Ataovy anem-ponareo any ny tsirairay avy amin'ny alahady eto ambavaka ireo mpitarika ireo. Ho eto ambavaka ny fiandrianam-pirenena. Ary amin'ny latsinainy antsoy manirana ny tambazotra. Apetrao ny sainam-pirenena ao amin'ny tambazotranao. Aprisio ny manodidina, atsangano ny sainam-pirenena. Ireo fikambanana, ireo rehetra aprisio ny manodidina nareo, atsangano ny sainam-pirenena. Fa tonga lay fotoana hoe manana fiandrianam-pirenena malagasy. Misaotra indrindra tsika ny eno. Aoka azava.